izay ny amin'ireo vaovao tapatapany efa feno 10 taona ny fifandraisana ara-diplomasia amin'ny fikatrahana masina sy ny repoblika ny Madagasikara. Tafiditra amin'izay fankalazana izay indrindra dia vahiny eto Madagasikara ny 7 ka hatramin'ny 1 janoary ho avy izao ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera-panjakana ao Vatican. Ivahiny eto Madagasikara ny 7 hatramin'ny 1 janoary avy izao ny solotenan'ny Papa François ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera-panjakana ao Vatican. Fitsidiana izay tafiditra amin'ny fankalazana fa 10 taona ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny fiketrahana masina sy ny Repoblika Madagasikara, araka ny nambaran'ny mpitarika ny akara tao anatin'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety teny Tanimena. Ny tombontsoa angamba dia izay hoe hanatsarana ny fifandraisana, hitantsika ny fiangonana ao anatin'ny firenena anankiray, ny fiangonana katolika dia ankoatran'ny fitoriana amin'ny vaovao mafaly, manao ihany koa ny asa fanasoavana ny olona manontolo, ary mila fiarah-miasa milamina amin'ny fitondram-panjakana mba ahafahana manatanteraka tsara an'izany rehetrarehetra zany. Ny fiahinan'ny manitra dia hiezaka atao hoe hiezaka mandavataona iainan'ny fiangonana katolika ary hiadin'ny fiangonana katolika ihany koa mba hananana an'izay atao hoe fivoaran'ny fiainan'ny mpiarabelo izay. Papa François nanamafy bebe kokoa n'izay tokony hitsinjovana ny manitra izay ary manentana ny fiangonana manontolo ary manentana ny zanak'olombelona mihitsy aza amin'izay atao hoe fiahina sy fiadina amin'ny fahantrahana izay sy fiahinan'ny manitra izay. Hatreto dia mbola tsy manana kardinaly i Madagasikara. Mety tafiditra ny fanomanana amin'ny fanendrenan'ny kardinaly ve ny andalovan'ny sekretera-panjakana ao Vatican eto amintsika? Ny fanendrenan'ny kardinaly dia amin'ny volana novambra eo sy amin'ny volana jiona matetika. Ny fanendrenan'ny kardinaly iny dia anjaran'ny papa manokana iny. Misy isa koa, fetran'isa koa ao amin'ny atao hoe collège cardinaliste. Feno dia feno ny fandaharam-potoanan'ny sekretera-panjakana ao Vatican. 17 janoary dia ho raisin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ny tenany. Izy koa ny fitsidiana taona eny amin'ny Université catholique de Madagascar, ny akamasoana Ormo Pera Pedro ary ny toeram-piofanana ho pretra amin'ny Faly Arivo. Tafiditra ny fandaharam-potoanany ihany koa ny fihaonana amin'ny fivondrona ben'ny evekan'i Madagasikara. Ankoatr'ireo dia isan'ny famelabelan-kevitra momba ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny Vatican sy Madagasikara. Ny alahady 7 janoary dia isan'ny sorona masina lehibe izay ho toto-saina eny amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Ny fasie paramety moa zany dia mbola verimberina iray fa manana ny fifanana momba ny agronomia izay ahitantsika ny agriculture, ny élevage, ny agromanagement, ny eaux et forêt, ny gémologie, ny bijouterie, ny géologie générale, ny exploitation minière, ny tertiaire dia misy ny tourisme, commerce international, ny communication ary ny droit. Ny informatique misy ny programmation, gestion informatisée, ny comptabilité, finance. Ato amin'ny génie civil dia misy ny BTP sy ny topographie. Ny industriel kosa dia misy ny électrotech, maintenance industrielle, mécanique appliquée. Ary izay tsy adino ny formation paramédicale misy ny infirmière, sage-femme, technicien de labo. Fa izay eto amin'ny fasia ihany koa dia anisany nanangana voalohany zany atao hoe formation à distance, any hoe boky fotsiny vidiana dia mianatra eto aminay ianareo. Io zany tena tokony ho an'ny olona efa miasa sy ho an'ny olona efa any amin'ny orinasa nampiasa mpanjakana nampiasa amin'ny privé ahafahana manao reclassement sy mampiakatra ny karaha manao sy ndraitrarehetra zany any. Ny antony ahafahana manao an'izay izay dia manana ny habilitation avy amin'ny enseignement supérieur aloha ahafahana manao concours rehetra sy ny homologation amin'ny fonction publique amin'ireo filera rehetra nanana ireo. Eto dia manatsidika ny sain'ny ray aman-dreny mba hijery tsara mba tsy ho voafitaka indray satria ny publicité mensongère rehetra zany dia azo tohanana izy io, zany hoe amin'ny alalan'ny fanontaniana tsara ny sekoly izay idiranao hoe manana ny habilitation ve. Ny habilitation manko ny ahafahana hoe mampianatra marina le université, zay vao mahazo ny homologation satria mémoire tamin'le habilitation no entina manao ny homologation. Momba ny stage eo amin'ny paramedy, zahay ihany mandefa ny ankizy amin'ny stage fa tsy ny ankizy no mitady. Momba n'ireo filera hafa rehetrarehetra ireo, zao dia misy tolotra manokana mihitsy zany ataonay amin'izao fidirana zao mba tsy hahatonga an'ireo ankizy ireo ho sahirana amin'ny fitadiavana zany.
ny zoma zao zay amin'ny fafito amby roapolo ny volana janoary zao a dia anao ny fiara-panatratry ny taona ho an'ny mpiara-miasa sy ny mpianatra rehetra ary ko iarabany mpianatra vaovao rehetra zany zay a dia manasatsika mpianatra rehetra zany ho avy zay a amin'io fafito amby roapolo ny volana janoary io